sadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsirondro tolozato ateo folo. Joanna efa ela mihitsy indry zany tsy hitako niara-nody tamin'ny Luciana efa nareo roa le mpinamana be iny. Aza manona ny anaran'ny olona intsony ao anatrehako. Odry Lucien nge mpinamana be amindry efa ho firy taona tsy efa taona zay nareo roa ny namana. Mpinamana vehivavy mpamadika iny jodasy ny tsitako. Ataovy hitako ane iny fa tonga de ireo masoko ireo roa mihitsy. Atahoana? De angariako be. Hoy, zany ve ny fikasana ny anatiny ry? Mpamadika ho ahy iny. Jodasy raha tsisy dikany ao anatrehany. Joanna, ninona zavatra mety nanafotoana nataony de tsy maintsy mamela heloka tsika ange olon'ny tompo e. Mila mendrika ny filazantsara an'i Jesosy Kristy ny zavatra ataontsika rehetrako izany mangarika izany ve de mendrika. Mendrika anazy mihitsy izany. Okay, tsy ho aty fo mangotraka be ty mipetra tsara. Ary andeha hoaiza aloha ity to efa andeha hitondra kitapo hivoaka nefa ny endriky ndringa efa avy nisola akanjo. Ie, zao mihitsy ny akanjoko ka andeha hianatra za io miditra amin'ny sivy. Inona kely hoe azafady? Zao mihitsy ny akanjo ndry. Ie. Fa Joanna. Mamoa hoe mba tsy faly hoe mba manaraka lamaody zanaka mamoa. Inona ty lamaody ndry? Tony feandry hitako daholo ny roa pahatelony. Fa nga tsisy akanjo hafa to shorta faran'izay fo iny ny anaovana. Ka reo zao lamodiko, le akoatran'ireo le globaka be reny. Joanna, tsy mendrika mihitsy zao. Aizany tsy hiakatra ny salanisan'ny mpanolana sy ny olona voaolana. Io ange vovozan'ny elikeny no hafa de miteny mihitsy zay Ka reo izy mba hivovoany fa mba manja androany. Joanna, tsy mivoaka ny trano mihitsy ndray androany fa tsy maintsy misolo akanjo satria zao rehefa mijery andry ny olona de ny fe andry ny hitany fa tsy Kristy ao anatindry mihitsy. De mila mpanaovina solomaso izy. Joanna, avy mianatra tenin'Andriamanitra fa tsy mety zany. Eno ny tenin'Andriamanitra. Filipianina toko 1:7 ny teneniko andry Filipianina toko 1:7. Zao le tenin'Andriamanitra hoe aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy. Endry moa zany. Mipetra mihitsy aloha de apetrao aloha iny kitapo iny. Avereny, Filipianina izy. Filipianina toko 1:7. Aoka? Aoka ny fitondrantenanareo mendrika ny filazantsara ny Kristy. Ka zay le ilazako andry hoe rehefa mahita andry ve ny olona de Kristy ny hitany sa ny fe andry. Indraindray zahay ny anaovana le shorta nge le shorta farany fohy raha hoe ny amoron-dranomasina angamba mbola resaka hafa fa isika ety amin'ny tanan-dehibe mba ahafahany mba hitan'ny mason'ny olona rehetra hoe avy jereo aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy. Filipianina toko 1:7 zany aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy. Aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy. Filipianina toko 1:7. Fitondrantenan'i Joanna zany inona zao tsy mendrika ny filazantsara ny Kristy tam'le teo? Ny fiakanjoko sy ny foko. Fanalolo-po be amin'ny Lucia. Tsy mety zany. Aleo avotsitra ny Lucia menan'ny tompony rara de misafidy mamela heloko tsika. Ary mandana aloha ny zanako soloy akanjo motina ahatonga ny olona hijery an'i Kristy ao anatindry fa tsy hijery ny vatandry ivelany. Zay indrindra. Andeha mihitsy aloha. Filipianina toko 1:7. Aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy. Aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy. Filipianina toko 1:7.
Ombay mitadidi. Ataompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9 ambin'ny folo ny zato, 20 ambin'ny folo.